indro menanao indray ary ny vinavinany mety ho toetry ny andro eto Madagasikara ho any alarobia 9 Janoary 2024. Somary isy fiakarany maripana manerana ny nosy amin'ny ankapobeny. Ho an'ny faritany Antananarivo dia ho tsara ny andro ny tapany maraina, mety hanorana kosa ny tapany hariva ho an'ireo faritra sasany. 7-20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra, 7-20 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra. Ho an'ny faritany Toamasina kosa indray, ho tsara ny andro amin'ny ankapobeny, na dia isy fifandebiasany ny rahona sy ny masoandro azy indraindray. Efatra amby 20 degré Celsius hatramin'ny 30 degré Celsius kosa ny maripana voavinaviny. Ho an'ny faritany Mahajanga, ibalika ny masoandro ny tapany maraina, anorana tandrifindrahona kosa ny tapany hariva. Vinavinaina eo anelanelany 3 hatramin'ny 2 degré Celsius ny maripana. Ho an'ny faritany ny Fianaratsoa, anorana amin'ny tsitapitapy mandritry ny tontolo andro. 7-20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra, 20 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra. Ho an'ny faritany Antsiranana kosa indray dia mbola hitohy hatrany ny rotsakorana any amin'ireo faritra sasany. Mandidina ny 4 hatramin'ny 30 degré Celsius kosa ny maripana voavinaviny. Ary farany ho an'ny faritany Toliara, ho tsara ny andro amin'ny ankapobeny, izy tsy ho drivotra malefaka hatrany kosa mandritry ny tontolo andro. Vinavinaina ho 4 degré Celsius ny maripana ambany indrindra, 30 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra. Hiposaka amin'ny 10 sy 9 minitra maraina ny masoandro, ary lentika amin'ny 9 sy 20 minitra hariva.